ny fanadiovana sy ny famerina-kasina no tanjonay ka tafiditra ao anatin'izany ny fandravana ny Colisée izay tsy mifanandrify amin'ny kolontsaina sy ny vakoka ary ny fomba etomerina sy eto Madagasikara. Fa ny fanadiovana dia mahakasika koa ny fianakavian'ny taranaky ny Andriamanjaka. Ilaina ny ahafantaran'ny vahoaka etomerina fa izay taranaka andriana ny vondrona ao amin'ny vovonan'ny taranaky ny Andriamanjaka etomerina, mahasolo tena ny andriana isa tokony etomerina, miaraka ampitakasina sy mitazona ny fomba, dia tsy mbola nanendry olona ho lasa mpanjaka nimerina na ho lasa mpanjaka ny Madagasikara satria tsy mbola fotoana zany izao. Noho izany, tsy eken'ny taranaka andriana etomerina ny fijoroany Indrina Rabaruela ho mpanjaka ny Madagasikara satria tsy nahazo ny tso-dranon'Andriamanitra Andrinanary sy ny razana masina izy, izay nahary tsy nahazo ny tso-dranon'ny razana masina, tsy nahazo ny tso-dranon'ireo zava-masina ambony izy. Fisandohana sy fisolokiana ny fizirizirindrina Rabaruela hanandra-tena ho mpanjaka ny Madagasikara, toetra tsy mendrika izany. Fisandohana andraikitra koa maka ny toerana vondrona mikarakara ny fandravana ny Colisée. Mpanjaka Andrina Rabaruela, lehibe ny fianakaviam-ben'ny Andrina Merina, lehibe ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara. Raha ara-tantara zany dia tamin'ny taona 2010 sy 2020, zany hoe fa 10 taona mahery zany no nanosorana ny mpanjaka ny tenako mpanetretena tany amin'ny rovana Bodabiby, volana septambra izy io. Ary tsy hoe zany teno mpanjaka fa amin'ny rafitra-andriana dia misy ny mpanjaka, misy ny mpisorona ary misy ny mpaminany. Dia misy zany ireo zokiolona sy mpaminany miisa 7 izay nitenenin'Andriamanitra hoe Andrina Rabaruela no hosorom-panjaka amin'ny fianakaviam-ben'ny Andrina Merina. Ary efa lasa ny korazana taona moa zany zareo natsoan'Andriamanitra fa anankiray sisany mbola velona dia 4 taona ankehitriny. Ireo dia Andrina, mpisorona, ray aman-dreny ara-panahy sy mpaminany. Dia mitovy ny zavatra resahany zareo hoe Andrina Rabaruela avy amin'ny Lamatoa amin'ny Merina no hosoranareo mpanjaka. Tahaka ny Davita mpanjaka izay natsoina avy any an-tsaha dia tonga ny mpaminany niantso azy dia nanositra azy mpanjaka araka ny tenin'Andriamanitra men'ny mpaminany azy. Mpanjaka Andrina Rabaruela, lehibe ny fianakaviam-ben'ny Andrina Merina, lehibe ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara. Tsara marihana moa zany fa dia fikambanana be dia be mihitsy no ny taky ny fanesorana an'io Colisée ao anaty rova io izay tsy mifanaraka amin'ny sotoavin'Andrina Merina. Tena ho tafady io satria tsy manaja ny asina, tsy manaja ny sotoavina, tsy manaja ny tantara, tsy manaja ny kolotsaina Merina, ny kolotsaina malagasy, ary indrindra ny kolotsaina Andrina eto Merina. Ka izay ny antony tsy maintsy hanesorana an'io Colisée ao anaty rova io. Io moa zany dia misy ny fitondrana ankehitriny, dia io zany no tompon'andraikitra voalohany, satria ny fitondrana teo aloha no nametraka an'io Colisée romana io, dia amin'izao le fitondrana ataonay fa ny adidin'ny fitondrana ankehitriny ny manala an'io Colisée ao anaty rova Antananarivo izay tokony esoriny eo farakizy aingana. Izay zany dia tsy mangasitraka mihitsy hoe misy nanaovana taom-baovao malagasy indrony ny etoana atao anatin'io rova io na taom-baovao mars avril na taom-baovao septambra, tsy mankasitraka an'izay mihitsy zay. Misy matsy mety hoe misy olona mitsambikimbikina sady manao asa manoharitra aloha dia tsy mankasitraka an'izay zavatra izay mihitsy zany zay. Mety misy olona matsy
tao izy makasitraka ny anaovana lanonanao nefa avy eo indray izy ohatra hoe miteny hoe tsoa ny colisé io a zay zany tsy ao anatin'izay zavatra izy moa ty indrina valeur sy ny tantara manodidina azy ny fandraisana ny fanjakany merina dia efa nifaritany napoiny na andrenapony merina ka tsy zay te anjaka dia manjaka satria ny taranak'andrina efa voafe osokady fito ny zanak'andrina zany hoe taranak'ireo andrina nanjaka dia ny zaza maro lahy zanak'andrina ihany reo fa tsy afaka anjaka daholo ny andrina rehetra na ny fianakaviana fa dia amin'ireo koa no safidianana ny hompanjaka rehefa ohatra tsisy tsampy ny zanak'andrina dia ny Andriamasina valina zay ny fe ny menakely sy ny votovony manarakaraka kosa dia ny andria tombok'indrindra manarak'izay a dia ny andrina ambonin'olona dia manarak'izay a ny andrindranandro ary ny farany zanajalamo reo efatra faran'ireo zany a tsy ireo no atao hoe andrin-dehibe fa havan'andrina manana mpanjaka hono ny merina mpanjaka tsisy vahoaka ahoana no mampanjakan'izany le manana mpanjaka hono Madagasikara angana reo ampanjakany inindrana na anina manaky an'izany kanefany a misahotaka ny sain'ny mpandova fanjakana rehetra andrenapony merina dia niteny hoe tsisy mahazo manjaka amin'ity tany ity raha tsy nitera-draso herina sy nitera-drangory izy moa ty raso herina dia nynenibe vadin'Andriamasina ary rangory a dia renibe n'Andriamasina ka tsisy mahazo manjaka raha tsy teraka avy amin'ireo ny mahamenatra eny fa tsy eto akipony merina ihany na a Madagasikara fa eno hatrany velany ihany rabaro elona zay tsy tera-drangory sy tsy tera-draso herina fa teraka ambomalazy no lasa mpanjaka very asiny Madagasikara Madagasikara moa fa very asina hatramin'ny elo dia hatramin'ny fiandrianana avy no mbola very asina koa ka manazavanareo an'izany a zany hoe okotsika tsy ho aray-panahy anaiky maiky foana na hotezitra isendroatra satria tsy ampy fiheverana tsy ampy saindreo raha manjaka ianao a dia tsy maintsy misy vahoaka izy moa ny vahoaka na ny ambomalaza ala tsy ny ray loha amin'izany daholo